Atao anatin'ity vidéo ity ianao dia afantatra hoe ahoana no ampitomboina ny ventinao amin'ny alalan'ny vidéo. Ny vidéo mantsy matetika associé amina resaka visibilité na branding na koa hoe publicité, nefa tena outil-puissant be ihany koa izy io amin'ny resaka conversion. Dia androany isika hiresaka mombana tipana vidéo iray antsoina hoe témoignage client. Miarabanao tonga soa eto amin'ny vidéo mania nantenaina nonarako. Eto hiresaka momban'ny vidéo sy ny marketing satria resy lahatra fa ireo compétences roa ireo no mila ananana amin'izao raha ohatra ka mitady visibilité sy mitady client ianao. Raha liana amin'izay ianao dia ataovy reto zavatra roa reto. Voalohany manaova abonnement dia activeo ny cloche notification amin'izay ianao maharaka ny vidéo rehetrarehetra avoakako. Faharoa manana cadeau jerevo ao amin'ny description dia cliquez amin'le lien hoe comment ça crée des vidéos qui vendent sans dépenser une fortune. Guide nataoko io mba ahafahanao manomboka manao vidéo sady fa indrindra mametraka ny stratégie de vidéo marketing ao amin'ny secteur anao. Raha manao témoignage client en vidéo ianao dia mampitombo ny ventinao zay. Fa maninona? Misy ny principe psychologique iray tena fampiasa amin'ny marketing izay antsoina hoe preuve sociale na social proof. Zany hoe raha betsaka ny olona manao zavatra iray dia inconsciemment iny lazaina fa tsara na mety iny zavatra iny. Zany hoe raha adika dia hoe raha betsaka ny olona miresaka momba anao dia misy antony. Mety hoe antony tsara io mety hoe antony ratsy ihany koa. Fa ilay côté tsara no horesahantsika eto. Raha tsorina zany izy io dia hoe validation externe ny amin'ny zavatra ataonao. Zany hoe tsy ianao tsony no mitony tena hoe mahay an'le izy na hoe milaza hoe tsara ny produit anao fa ny olona avy any ivelany. Ny toeranao amin'izay dia milaza hoe mba ianao ihany ity zavatra lazain'ity olona ity mahakasika ny zavatra ataoko hoe. Ny témoignage vidéo indray raha tsorina dia hoe vidéo mampiseho ny client anao, milaza ny expérience ny par rapport amin'ny produit na ny service na mety koa hoe par rapport amin'ny orinasanao mihitsy. Plus crédible sy plus engageant kokoa ny témoignage vidéo noho ny témoignage écrit satria mora tadidy ny témoignage vidéo noho ny écrit sady hoe plus authentique kokoa amin'izay. Ho an'ny manaraka tendance marketing amin'izao dia ireo campagne tena mahomby dia ireo manome lanja ny olona. Dia afaka ataonao tsara amin'ny alalan'ny vidéo ny manome lanja ny olona sady mampafantatra ny client anao amin'ny audience anao no manampy ny client anao amin'ny resaka visibilité ny ihany koa. Ary indrindra mahatonga ny branding anao matanjaka. Dia rehefa atambatra ireo dia misy fiantraikany tsara any amin'ny resaka vente. Dia ireto misy torohevitra mba hahatonga ny vidéo de témoignage nao ho tsara. Voalohany indrindra omaly ilay izy. Mety hoe maro ny fiaraha-miasa nataonao tamin'ilay client fa ianao tompon'ny orinasa no mahafantatra hoe inona no tianao avotra amin'ny zavatra ataonao. Dia hoe fomba hanomanana an'izay ny filazana an'ilay client hoe zao no tiako avoaka sy ny fampisehoana dia mialoha an'ilay question amin'ilay client mialohan'ny anaovana ny tournage. Tafiditra ao anatin'ny fanomanana ihany koa ny fampiomanana ny client anao hiresaka face caméra satria tsy ny rehetra mantsy no à l'aise devant caméra, donc il faut briser la glace. Faharoa, il faut mettre le client en avant. Manaiky miaraka amiko ianao fa ny tanjon'ny témoignage vidéo dia ny ametraka an'ilay trust na le fahatokisana sy ampitombo ny ventinao. Dia mety gaga ianao hoe fa maninona no mila atao en avant indray le client? Ilaina be io satria misy client potentiel ahita ny vidéo de témoignage nao dia rehefa mijery azy izy dia misidentifie hoe za koa manana an'ity problème ity na hoe za koa tena mitovy ka tanteraka amin'ny olona io dia automatiquement izy lasa misintéresser amin'ny zavatra ataonao sy mety hiteny mihitsy hoe mila an'izany service zany. Fomba iray mba hahatonga ny client anao ho mise en avant dia atao vita taratra ireto. Asaivo manao présentation izy dia hoe inona ny zavatra ataon'ny orinasany inona ny olana ny lalovany dia inona natonga anazy ny antso anao dia hoe ahoana ny fomba namahanao ny olany. Fahatelo farany keep it short. Zany hoe atao fohy ilay izy satria de nature tsy sexy mihitsy no mijery témoignage. Noho izany ataovy droit à l'essentiel ilay izy. Hitako hoe 2 minutes tena hitako hoe durée idéale ho ana vidéo de témoignage. Dia raha nanampy anao ty vidéo ty dia asive réaction dia partageo amin'ny entourage nao. Dia manaraka indray tsika miona fa mandrapatonga an'izay
soyez visible, soyez mémorable.